Miarabantsika rehetra indray amin'izao andro sabotsy izao na zakazaka be mihitsy ny zava-mitranga any Madagasikara. Nanomboka tamin'ny maly maraina dia efa niparitaka be tena lasa viral mihitsy teo amin'ny Facebook notamment ny ampamoaka enregistrement sonore na conversation téléphonique visiblement entre Raissa et un pénitencier. Chef tatano lazain'le ramatoa tao anatin'le téléphone. Tsy verina amin'izay contenu sy le détail nataony tao amin'iny ampamoaka iny ahako satria le izy sady feno teny miforiporitra be tabe no misy resaka kaikitra no misy bref mampaloto vava le izy fa tsy dia hany loatra ny olana satria olombelona koa io olona teny io izay olombelona ohatran'ny voafitaka ny lazainy tao ara moa dia hoe navita zavatra betsaka hono izy momba ny fitsarana. Tsy haiko ny dikan'izany hoe mavita zavatra betsaka momba ny fitsarana izany fa azo imaginena hoe name zavatra betsaka ho an'ny fitsarana izy raha bangona amin'ny fehezanteny iray na roa zany dia Raissa raha ohatra ka izy zany le amin'iny enregistrement sonore ampamoaka iny, Raissa dia intermédiaire entre ny fitsarana sy ireo izay voapangana efa any am-ponja na tous ceux qui ont des problèmes avec la justice. Izy no intermédiaire dia mandragiragy mandeha midémarche nyreto olona manana problème amin'ny justice reto izy sady miproposer chiffre en arrière zany resahako zany dia mitondra an'iny chiffre iny atsy amin'ny partie anankiray dia ny partie any fitsarana zany dia entre les deux izy maka ny commission. Le izy tsy hoe resaka ariary na ariary roa na hoe 1 million tsy resaka an'izany tena resaka amina milliard nivoaka tao hoe 5 milliards voarajanty tsy tafavoaka ny dossier rendriamanitra anao ny firesaky rehefa joina tsara le enregistrement dia tena hoe vola baoritra ohatran'le mila le baoritra mety mila le baoritra be da be feno volany nisamborina tao anatin'ilay tomobilin'ilay ramatoa vavy raika ry zay vao afaka mifampiresaka amin'ny olona any amin'ny fitsarana. Eo no tena olana satria voatonona tao lay hoe PG isaky miresaka an'le PG ilay eritreretina hoe Raissa dia misy tonga dia manondro hoe ity zany PG zany. Le PG dia ilay procureur général de la cour d'appel. Une procureur général de la cour d'appel iny no tiako resahana androany. Tsarovy fa tamin'le enregistrement sonore ampamoaka voalohany voatery nametraka démission ny ministre ny fitsarana Imby Kerlazy. Dia ty faharoa ty koa zao antenaina fa tsisy mizana mauvaise balance bref tezitra nisy afoaka mafy ary zay ny tena anton'ilay antso atarby visiblement tezitra tena nisy afoaka mafy ilay ramatoa eritreretina hoe Raissa satria bloqué ny dossier-ny dia mijanona fotsiny any am-ponja any izy tsisy avancement mihitsy zany. Dia ina mampibloqué an'ilay dossier satria ny contact anazy hoe ito procureur général hoe mihetsika io dossier io raha menao 5 milliards zay zany no proposition dia izy namaly hoe tsy manana zany 5 milliards zany za fa 1 milliard ohatray rendriamanitra anao na 1 milliard na ino dia du coup tsy d'accord ito PG dia mibloqué le dossier an'le ramatoa
dika izany bloqué izany de tena angamba ny atsofoka ary amin'ny je ne sais pas ary amin'ny anary de tsisy hoe appel zany tsisy hoe ninina ngambany zany fa de hoe zao fotsiny be da be ny suggestion nataony efa nitantarainy teo hoe mahazo mandeha maka audience any ministre zany ondra olona raha vao bloqué ny dossier anareo de mahazo maka audience any amin'ny ministre fa possiblement débloqué tsy de any loatra ny olana tiako resahana eto fa ny zava-mitranga eo anivon'io voatondro ao io hoe PG procureur général misy zavatra maro misy olona maro be voatondrona tao tena mampitsangam-bolo ny atezerana tena mampikika mihitsy le ty ahoana zany ahoana ny olona antenaina anirina ohatran'izao no vao mai mampivandravandra ianareo izay antenaina iankina ny fahamarinana ny fifipetrahan'ny lalàna androm-pirenena indray no tsy miresaka ariary na ariary na million fa tena miliara io PG io patsahivoka ihany fa io no ny tsy valana tamin'ny fivoahan'ny Roly Mercia ao am-ponja nefa ny Roly Mercia afaka tokony efa nivoaka satria nahanjo le grâce présidentielle io ramatoa io no niantso en téléphone ny directeur de prison miteny ambava hoe tsy mivoaka ao io annuleko ny décret an'ilay remise présidentielle angatahako ny ST maro zavatra be mihitsy alefako ny pourvoi en cassation zay ridicule madame la procureure générale ainony dikan'izany hoe pourvoi en cassation taritinao ao amin'ny zavatra tena farak'izay tena maloto ilay procureur général de la cour de cassation izay vo angana no voatendry ho taritinao amin'ny zavatra tena maloto farak'izay masiso zavatra fanaonao isan'andro raha ohatra ka enona ilay enregistrement sonore n'ilay ramatoa nanao ampamoaka omaly iny hita fa tena lasa ohatrany moa fa tena izay ny fomba fanao de miteny hoe 5 milliards raha miproposé 1 milliard ilay olona de vola baoritra zany tsy miteny amina donc bloquéko ny dossier anao de midahany anao matory lo ao am-ponja ao zay le fandehany procureur général no manao an'izany la même procureur général io no mitsipaka ny grâce présidentielle izay nomeny ny filoham-pirenena ny message ao ambadika zany nge de tena mahazava be mihitsy monsieur le président de la république tsisy dikany ianao hoy ilay procureur général izay zavatra didy zay zavatra fanapahan-kevitra raisinao de azony annulena maka goma mazika de tsisy miverina amin'iny za rahampitso amin'ny radio Echo du Capricorne satria rehefa jerevana sur internet zay mahatsara ny internet on tape le nom d'une personne de mipoitra daholy izay événement rehetra momba anazy de hita mivoaka ao foana ny zavatra hafahafa ao ambady voatonona foana ny anaran'io procureur général io ho resantsika rapitso amin'ny radio Echo du Capricorne io manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 fa ny anio ty de te anitrikitrika hoe ny ministry ny fitsarana Imbikerlaza de voatery nasorona tamin'ny toerany satria tamin'le ampamoaka voalohany nataony Raisa de hita taratra tao fa nanaiky na participer na nafatatra na je n'en sais rien fa concerné amin'ny resaka kolikoly bevata izy aveo moa izy nanao démenti teny hoe resaka vity tany le izy bref efa voatsoka izy aloha de zay ty fandroany ty ndray
mbola eritreretiny hoe raha isa ihany io miresaka miteny miforiporitra be dia be io fa tena mahatsiaro tena ho voafitaka ary mahatsiaro tena ho c'est fait avoir quoi. Bref, ty faharoa ty indray a de misy hatramin'ny misy procureur maromaro dratsy resaka nireny aloha androany a fa ilay procureur général de la cour d'appel no tiako resahana sitrika ity aneto hoe ministre Imbikerlaza voatery niala tamin'ny toerany fa voaroiroy tamin'ny resaka kolikoly. Procureur général de la cour d'appel voaroiroy mazava be amin'ny resaka kolikoly. Azavainy ilay ramatoa ao anatin'ilay enregistrement sonore io hoe ohatrany ahoana 5 milliards hozy izy nangatahany io PG io. De le ramatoa miteny izy tsy manana zany 5 milliards zany fa 1 milliard fotsiny. De bloqué ny dossier. Le ramatoa zany mitaraina hoe za efa nataoko tao zao efa nantenaka any ministre efa nantena taon'izay efa nantenanao an'izao fa izy mihitsy no bloqué satria izy mangataka 5 milliards de sa tsy manana le 5 milliards. Zany ke le izy, zany le izy 5 milliards, resaka 5 milliards ke le izy. Zany no atao hoe fitsarana ao anosy. Zany no atao hoe fitsarana ao anosy. Tsy miresaka afa-tsy 5 milliards. Procureur général no mi-imposer prix. Procureur général no miteny hoe rehefa tsy io prix io de je m'assois sur les dossiers. Procureur général maka liberté de pouvoir. Maka s'octroyer un pouvoir. Miteny hoe za procureur général dia milaza sy décrété fa ninina teny monsieur le président de la république momba ny remise présidentielle de ça ne compte rien du tout. Fa za ny tompony la clé. Taty aminay izy tsy afaka resaka 5 milliards fa zavatra hafa no nataony. Iny efa nitantaraiko iny fa mbola averiko eto indray hoe izy no mandeha nanantona ny Roly tany Amponja tamin'izy nanao visite de prison nanatra ny Roly tany Amponja de nangarom-bava ny Roly hoe ataovy sur topo ny situation anao fa izany no ame le liberté provisoire anao fa zany manana an'izany manana zany pouvoir zany. De natao le izy lay demande de liberté provisoire dia nangalary natao mo nisy détail maromaro izay tsy maromaro moa fa nisy détail be dia be ny bazin'ilay topo an'le situation ny Roly de manasongadina ny fandikan'ny lalàna nataon'ny fitsarana momba ny fanagadrana azy. Nangarom-bava fotsiny io iraky ilay mena ambony mena io satria mbola veriko ihany fa misy sary mandehandeha ihany io PG io dia ampinamana amin'ny vadiny mena ambony mena. Tsisy maharatsy an'izany fa tsy azo afangaro ny fiasana sy ny vie privée tena tsy azo afangaro indrindrindrindra fa hoe ao amin'ny poste tena délicat io ianao. Io ramatoa izay lazain'ilay voatonao amin'ilay enregistrement sonore hoe tsy nanaiky an'ilay 1 milliard fa le 5 milliards no nitadiaviny. Io ramatoa io no mpitondra teniny Mamy Ravatomanga. Io ramatoa io no mpitondra décision any Mamy Ravatomanga tsy nangataka 5 milliards taty amin'izy fa angamba ho iaho angambany efa nahazo avy any ambadika tany fa ny toerana misy azy ny pouvoir ananany no nampiariny de nefany nampiariny le izy mba nampiariny le izy mba hijanonany Roly Mercia ao Amponja de nefany mandika ny lalàna rehetra izay tokony
pilier de tout son être ilay PG. Zay zany tena tiako ahitsikitsika eto. Voatery niala tamin'ny torany ny ministra taloha Imbikery Laza satria voarohirohy tamin'ny resaka kolikoly ny fandraisany tamin'ilay ramatoa antsoina hoe Raissa Guette saison 1. Io ndray nanomboka tamin'ny maly Raissa Guette saison 2 épisode ray fotsiny no resahako satria io no mikasika anay. Ny ambony dia mikasika anay en tant que citoyen gasy malagasy, en tant que tompon'ny firenena ihany koa, en tant que vahoaka. Fa de façon un peu plus particulière mikasika anay satria ny anadahanay ny havanay dia hiaran'ny tsirariny, hiaran'ny zavatra raran'ny lalàna izay ny ao ambadika dia io PG io. Raha ohatra ka hoe ito resaka tamin'ny deuxième épisode ty mikasika ny Roly Merciano resahana fa tsy miresaka Corneille taloha les manifestation interdite fa ity le momba ny Mamra Vatomanga directement ty resahana. Izy io PG io no ambadika. Io PG io zany dia nampahafantarina ny be sy ny maro fa tsy mihetsika raha tsy manome 5 milliards. Na 5 milliards d'arary na 5 millions na 5 milliards de francs malgaches tefa vola be zany. Oreo olona madame PG fatatrao ve hoe otrina ny vidin'ny vary ray kapoaka madiko? Fantatrao? Reo olona be de be mbola mahatsiaro foana an'ilay groupe namaman'olona tonga nandeha nanatrika ny procès ny anadahako tamin'ny talata 7 février teo. Le groupe namaman'olona tena olona tsotra ny taraina mangovongovotra amin'ny baby zaza orina miteny hoe zahay ozy de ho matinony zahay de tena mahantra fatiran'ovina ny manjoa anareo de ohatra ny manjoa anay tonga eto zahay mijoro mampiseho anareo fa solidaire miaraka aminareo reny olo reny. De raha teneninao ary izy fotsiny hoe 1 million d'ariary de efa tena sambatra mibitaka. Ianao tsy hetsika raha tsy 5 milliards d'ariary raha zay ianao tsy hetsika. Ny resaka vola à la limite azo efina entre guillemets. Tsy hitako zay teny ilazana anazy fa ny tiako tenena hoe ny tena zava-doza de lay famonoana olona ny tena zava-doza. Ny resaka ny Rolia io le famonoana olona ny tena zava-doza. Resaka vola de resaka fanekena baiko, resaka fanekena baiko de mandika lalàna akitsirano fotsiny zao. Tsy pahanao izay décret mikasika ny famelan-keloka natolotry ny filoham-pirenena ho an'ny gadra sasasasany anisan'izany Roly Merciano. Ny tsy pahanao nalefanao ny ST zavatra tsy hitako inona no motif légal réel nampatonga anao nangataka n'iny ST iny tapitapoka teo raha jerena zany sur papier. Inona tsy misy na iaza fa nisy olona niteny taminao fotsiny hoe efa ivoaka io Roly Merciano io de ataovy zay mety mba hijanonana io ndraisinao ny andraiky de dozy ianao za manao an'izany za procureur général de la cour d'appel za manao an'izany za ndeha hanoratra ary ministre ny intérieur de manoratra hoe io tsy voy ST momba ny Roly tsy mivoaka io madame la procureure générale de la cour d'appel. Efa lazaivako aminao de mbola veriko ety ihany i Roly Merciano raha mivoaka ao amin'io fonjy io tonga de direct any amin'ny HGRA structure hospitalière hôpitaly no tonga de tsy maintsy alehany satria de no lavinareo koa hatraminy hoe
miditra ao am-ponja ny mpitsabo azy mba hikarakara azy ny lavina kosa zany efa famonon'olona mivoaka zao ankehitriny fa anisany zany attitude famonon'olona zany a ny zavatra maromaro nareo ny ao fa anisany zany ianao ny voatery niala tamin'ny voatery nanao démission ministra taloha Imby Kirlaza nefa izy rery ihany ara no vonona tamin'izany andro zany mba hoe andray anay fa tsy tatetiko tsony le zava-nitranga de tsy nety bref tsy possible le izy voatery niala iny satria nanao kolikoly ianao ty manao kolikoly efa fatadazy efa hita be tapeo sur internet nge hoany anaranao e de hitanao daholo fa mipoitra daholy izay situation bizarre rehetra de ao ny anaranao ao horesahako zany rapitso ao amin'ny radio Echo du Capricorne fa ny anio za de manitrikitriketo hoe atao tsy misy traitement de faveur tsy fotoanan'ny famelan-keloka zao ndray matao flo misy olona mamopady ao amin'ny fitsarana io tsy ilaina manao démission koa fa tonga de voaroka tsy mahazo akory hisalotra tsony tsy tokony akory hisalotra tsony aniny akanjo iny tsy tokony akory fa manala baraka ny ataonao a ramatoa PG de mametaveta ny firenena ray manontolo satria vetavetainao ny lalàna zay raha ohatra ka bangona atao bango tokana le izy ny andrasana eo amin'ny tompona andraikitra zany de ny zava-nisy tamin'ny monsieur Imby Kirlaza l'ancien ministre de la justice dia hitrangako amin'ny PG io horesahantsika rapitso koa ny rôle important à la secrétaire générale zay voaroiroiko ao anatin'io enregistrement sonore io fa androany a te anitrikitriky hoe jereo fa raha vao misy zavatra farak'izay makandoa raha vao misy zavatra farak'izay masifo raha vao misy zavatra farak'izay tena mandika lalàna avolenta de ao ilay PG tokony zany izy ho voaroka tsotro zao tsy mila kory hoe hanao démission de alefa aiza indray iny ho atao parachutena aiza indray de alefa c'est déplacer le problème tsy tokony interdiction d'exercice de tokony hisaisir ny parquet anagadra anazy fa zany ve moa possible koa zany efa nitenena ao anatin'ny enregistrement sonore io ary hatrany impaka ary dossier any impaka vola no miresaka ahitana vola ary amin'ny fampanaovana tantely ahitana bref zay no afatra tiako atao androany raha matoa PG efa ngambany tsy hoe angambany fa tena izay mihitsy efa rehan'ny tompo ny vavaka nataonay hoe atsaharo amin'izay izao herisetra izao asay voatsahatra ireo olona amin'izay izao herisetra izao tonga izy izao zay efa miteny foana mijery midina ny tompo efa be izay vola azonao zay efa be izay didy mivoana amin'ny lalàna azonao zay efa be izay ordre verbal nataonao zay efa be c'est trop de tokony ianao hiala amin'ny toeranao na ny tompon'andraikitra rehetra ambony ny ministra ny prime ministre ny filoham-pirenena andraikiny be da be ny tena zavatra maloto makandoa manimba ny firenenao tsisy n'iza mihetsika mihitsy ny resaka madama be ny resaka ny resaka écran plan ny resaka bombo sisety be de be fa zany dia mampitrotra anay
amin'ny mahavahoaka malagasy anay fa ity vao may mampitroatra satria Roly Mercia dia anadahanay olona marary io ary i Roly Mercia raisin'ny mamina vatomanga ho fahavalo dia enao no tanana manakendana io. Raha mamay fotoanantsika arampitso zany amin'ny folo ka hatramin'ny 12 en direct hiverina un peu plus longuement isika amin'izay zavatra nolazain'ilay conversation téléphonique ampamoaka iny de zay ny première chronique de ny deuxième chronique ny le manao compte rendu hoe izao avy ny dossier nisy zavatra hafahafa nitranga izay anisan'ny anarana voatonona tao io procureur général de la cour d'appel io. Radio malalaka tsara io mahazo tonga isika raha toa ka tsy d'accord amin'izany zavatra teneniko izany fa vao may aza tsara ny mifampiresaka de mbola mamerina fisaorana ihany nireo zay manohana anay manohana nireo zay rehetra zay tsy voatsindry Azolina manome teny fankahirezana ho an'ny malama sy ny siriany sy ny fianakaviany manome teny fankahirezana koa fa parce que personne n'en parle de Beridza et de sa famille. Beridza nge araka ny feore de tsy afaka ny bénéficier an'ilay remise présidentielle koa satria voatonontonona hono ny anarany amin'reto amin'ny à cause de Roly. I Roly zay ny ferana tsy evoaka koa. Bref, manome fankahirezana feno ho an'ireny olona reny sy ireo zay rehetra iaran'ny didy tsindry Azolena de na iny kidona na iny kiantra de mitodika any amin'ny raisa avoay daholy kia avoay daholy fa zany any ny fanaon'ireo tsy rehevotra nataony tamin'ny Félicien niteneny hoe amena zao no de amena zao no de amena zao no tsisy ninina zany avoay daholy on en a rien à perdre zay de mamay fotoanantsika rapitsy zany amin'ny folo ka hatramin'ny 12. Voilà, bon après-midi et sûrement bon week-end.